aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny vavaka fanolorana rakitra. Vavaka fanolorana rakitra. Zany no hitantsika ampianariny nofinainantsika androany ao amin'ny bokin'ny tantara voalohany toko faha 720 ny 1470 hatramin'ny faha 220. Vavaka fanolorana rakitra. Rehefa nahavita ny tempolo tao Jerosalema, navita nanangona ny marimarina kokoa ny hanaovana ny tempolo tao Jerosalema i Davida mpanjaka fa izay efa mamaraparana ny andro rahateo dia nanandratra vavaka teo anatrehan'Andriamanitra izy. Raha mijerytsika ny endriky ity vavaka ity dia vavaka fanolorana ireo fitaovana anaovana ny tempoly no nataony teo anatrehan'Andriamanitra. Asongadina ao anatiny vavaka fanolorana rakitra na fanolorana fanatitra ireto singa vitsivitsy ireto farafahakeliny. Hitantsika tsara fa ao anatin'ity vavaka ity dia misy vavaka fanoloran-tena. Natolony ny tenany, natolony ho an'Andriamanitra, ary natolony ihany koa Solomona zanany, natolony ho an'Andriamanitra mba hanana ny fahamarinana, hanana ny fahamasinana amin'ny fanatanterahana ny tranon'Andriamanitra. Zava-dehibe sady ivon'ny vavaka fanolorana rakitra lay fanoloran-tena, mampahatsiaro antsika ny fanoloran-tenan'i Jesosy Kristy izay namonjy sy nanavitra izao tontolo izao tamin'ny fahotana. Tsarontsika ihany koa fa ho an'ireo kristianina izay nanampy ny fiangonana sahirana fa izay dia ny tenany aloha no natolony ho amin'ny tompo vao ny fananana. Tsy maintsy ahitana fanoloran-tena ny vavaka fanolorana ny rakitra. Ary ankoatr'izay dia misongadina eto ihany koa fa Andriamanitra no tompony harena. Andriamanitra no loharan'ny harena ka atolotra ho azy ny fitantanana ny hareny. Lay Andriamanitra mpitantana hendry no anolorana ny fanatitra mba hitantanany araka ny sitrapony ny fanatitra izay ataontsika. Hitantsika eto ihany koa fa eo am-panatanterahana ny fanatitra dia fanatitra aterina amin'ny fifaliana. Zany no hitantsika ao anatin'ity vavaka ity. Hoy voalaza eo amin'ny 1:7 manao hoe fantatro ry Andriamanitra fa ianao no mamantatra ny fo ary mankasitraka izay mahitsy, ary ny amiko dia amin'ny itsipoko no nahazo tokony hanatra reto zavatra ireto, ary ankehitriny efa hitako tamin'ny fifaliana ny olonao izay voreto mazoto mitondra fanatitra ho anao. Ary mbola mafisiny izany eny amin'ny 2:20 manao hoe ary ny hinana sy ny sotro tamin'ny fifaliana be teo anatrehan'i Jehova ny olona tamin'izany andro izany. Fanatim-pifaliana, fanatitra vokatry ny fo, fanatitra tsy antery, tsy vizonana, fanatitra tsy iferetana aina, fanolorana izay vokatry ny fo atao amin'ny mpifaliana tokoa zany. Zany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra efa haintsika rehetra tsy enjery manao hoe ny manome amin'ny fifaliana no sitrak'Andriamanitra. Ary farany misongadina ao anatin'ity vavaka fanolorana rakitra ity ny fanomezana izay ananana ho an'Andriamanitra, izay ananana no omena an'Andriamanitra. Fantatsika hatrany
fa raha miteny hoe manome zay ananana dia tsy mitady ny tsy misy, tsy mamorona ny tsy misy, ary tsy manafina zay misy. Zany ny fanaovana fanatitra ho an'Andriamanitra. Dia hitantsika eto ary eo amin'ny 9:20 fa namono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova izy, sady nanatitra fanatitra hodorana ho an'i Jehova, dia vaditr'omby lahy 1000 sy ondry lahy 1000 ary zanak'ondry 1000 mba mifanatitra idina momba ireo, ary fanatitra hafa be dehibe ho an'ny Israely rehetra. Raha fehezina zany ry havako, farafahakeliny reto zavatra efatra ireto no misongadina ao amin'ny fanaovana ny rakitra na ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Asongadinao ny fanoloran-tena, asongadinao fa Andriamanitra no tompon'ny harena, asongadinao fa fanatitra atao ampifaliana ireo, ary farany dia hitao fa fanatitra anomezana ho an'Andriamanitra izay ananana, tsy amoronana ny tsy misy ary tsy hanafenana zay misy no atolotra ho an'Andriamanitra. Mampahery antsika rehetra ary fa misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany, fa misy fatrapahihatra kanefa miha-malahelo. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao zay Tompo nampianarinao tamin'ny alalan'i Davida mpanjakany amin'ny fitantanana ny harena araka ny sitraponao. Ankehitriny izay dia mangataka anao Andriamanitra hitantana ny harenay, hitantana ny volanay any amin'ny isan-tokantrano, any amin'ny isaky ny fikambanana, any amin'ny fiangonana, any amin'ny sehatra samihafa hanimponay anao, mba ho araka ny sitraponao, ny hitantanana ny volanao Andriamanitra. Dia tolotray Tompo ny tena fofanahnay, hanao ny asanao ho irakiraka ho fitaovana ampiasainao amin'ny fitoriana ny filazantsaranao. Da io ny fitantanam-bola ny fiangonana rehetra na aiza na aiza, da io ny mpitantana ny volan'ny fiangonana rehetra na iza, ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zany. Amen.